miasa saina ahoana no ataontsika mba hoentsika mba tsy korotana fa mba ilamintsaina ny mponina sy ny olona rehetrarehetra mandeha amin'ireny fitateram-bahoaka rehetrarehetra ireny. Zao ny zavatra fanampy natao andao atsaraintsika ny fomba fitaterana. Inona ny fomba anatsaraina ny fitaterana? Zay ny teneniko anareo hoe ho an'ny masony izay mahita, ho an'ny sofiny izay mandre, dia mba jereo sy mba inoy. Zao zavatra lazaiko aminareo, tsy afaka ny hijery fotsiny tsika amin'ny fijaliana ireo olona rehetra, na mpianatra, na mpiasa mpanjakana, na olona andeha hitsabo teny, na olona andeha ho any amin'ny birao-mpanjakana rehetra amin'ny fijaliana amin'ny embouteillage sy indrindra tsy fahampiany ny fitaovam-pitaterana zany. Le téléphérique zany tsy dia misy mahavaolana eto amin'ny firenena satria le izy zavatra ohatrany haingitraingitra ho an'ny manam-bola satria ho anay vahoaka madinika zany izy tsy mirandra amin'ny fiainanay andavanandro satria ny bus eninjato raha tsy vitanay hoe dia ny téléphérique no vitanay fa ny vahaolana zany dia hoe tokony lalana no hitarina misimisy kokoa mba ahafahana manala le embouteillage sy ny namana zany fa ny téléphérique aloha tsy taoko tsy vahaolana. Fanjakana ny tsy hita marina le lahara-pahamena satria ny anazy zany ny zavatra ohatrany tsy dia tena miatraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka ny ataony fa le hoany zareo efa misy ihany zany no ataony sanandro fa le hoe le any amin'le fiainam-piainan'ny vahoaka madinika le tena ny iaina andavanandro zany tsy fijeren'ny fanjakana indrindrandrindra amin'le lafiny amin'ny éducation zao dia tena tsisy tena sy mbahana tanteraka zany fahitana ihany zany tena sy le izy meo ay raha ohatra resaka mankety zareo dia voalohany indrindrandrindra satria avoaka daholo dia publicité ana mankety ary tena manambarina mihitsy fa resaka dokam-barotra ny mingaina raha namana io voalohany. Mikasika an'le téléphérique ny tenenina rehetra eo raha ohatra indray azy ka hoe halako le fampianarana sy le fahasalamana ny resako teo aloha na lalana dia mba jerevy indray le fitaterana an-dalamby Ambatondrazaka Moramanga jusqu'à Tamatavy, Tananarivo mora Tamatavy. Côté est Fianarantsoa mandeha mahazo manakara io. Be dia be ny olona amin'ireny toerana ireny miankina amin'ny lalam-by io e. Rehefa tsy atao zavatra hoe be dia be zany ilay zavatra tokony lamina tamin'ilay vola tamin'ilay téléphérique efa tsy hoe ataony salala eny ambony eny ilay izy. Raha ohatra indray rehefa tsy hanao an'izay nareo raha nataonareo efa nataonareo moa izy io fa mba nieritreritrinareo dia hoe mainga avy Tamatavy jusqu'à Marantsitra. Tantara sy géographie namana ny lalana makany fefa nandehanako raha mba tany nataony Tamatavy mandeha Marantsitra io téléphérique io nataonareo dia zany mba anisan'ny teny voalohany merci président satria inona ny antony be dia be ny mpianatra be any amin'ny toerana iny manafika université performance. Tsy lahara-pamehanana mihitsy raha amiko aloha tsy lahara-pamehanana mihitsy za fa impiro mandefa sositevy zavy radionjareo fomba fanjakana reo maka mihany itsika foana manome sositevy fotsina hoe na fampianarana na fahasalamana lalam-pirenena zay RN 44 raha nataonareo ary oha tsy tonga jusqu'hatrany votsay tsy voadidina io laka loatra io fa eran'ny vidiana dia donc zany amin'ilay zanaka Ambatondrazaka fa mbola tsy vita ihany satria mamakivaky ny tanàna Ambatondrazaka io RN 44 io. Zay ny maha RN 44 azy fa tsy raha vidiana. Zany hoe tokony tsy rendrarendra mihitsy zany nandaninan'ilay vola hitrosanan'ilay vola fa mba tena tokony any zavatra tena ilaina no atao. Makasitraka namana. Mankasitraka anao nitondra an'izay fanehoan-kevitrao izay ary io zany ny resaka hoe lalana eto Madagasikara ndao aloha raisitsika ny antso manaraka miaraba anao. Salama tokoa. Salama tsara ianao manahoana? Ya François avy aty Tamatavy ihany. Miaraba anao tonga soa ndao ary za tsisy dia ahoana fandehana. Ilao ny fantatsika moa zany hoe président si vite tonga. Ka amin'ny eritreritro hafahafa zany dia za hoe président européen io e manana le 8 cm. Tiako fa eritreritro za manokana zay dia le zareo nanandrana le téléphérique tiako sabotry tiako tamin'ny ovila io dia misy ny teny tao olona ny présidence zareo hoe fosiko mijery ny fahantrany ery ambany zay indrindra ele izy mpiasa amin'ny présidence
fosy mijery ny fahantrana ery ambany. Donc zany amina tsy mandinika fa fanahimina mihitsy zany le fampahatrana le malagasy. Tsy haiko na miaino reo am'izao na tsy miaino, mba ino zany mesure iny tsy miaino reo fa mamaraparana le sadekanjare hoe mba ino zany mesure resin'ny président amin'iny olona iny. De nyteny fosy mijery ny fahantrana ery ambany. Mampalahelo be le teny a. Tena mampalahelo rangaty fa zareo moa zany zareo ny eo hoe araka ny teny hoe zareo aloha ny eo fa izy zay. Fa zay de makasitraka ry directeur administratif. Ia, mankasitraka anao ao anatin'izay fanehoan-kevitra ao izay. Ary tena izay mihitsy ngely izy. De mihevy tena tanteraka hoe manana patsandray mahandro ve ka mihevy tena fa tsy ila fianakaviana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Baraingo apetraka daholo zany. Raisika ny antso manaraka miarabanao. Verina. Ndawara. Amin'ny tinakanazy fotsiny dia zao hoe raha ohatra na manokana zao hoe hitondra ny ankonako dia mety misy manana sosokevitra ny zanako hoe andao anao an'izao tsika mba te handroso zay heriny eny ohatr'izao dia miteny hoe mahafinaritra aloha vao mahasoa zay tsika io tonga dia mahafehy zavatra be dia be zay zay tsika malagasy io hoe mahafinaritra aloha vao mahasoa dia tsy haiko hoe mety hoe tsika ho tsy maintsy mandroso dia raha izany ve ny targereto tsika dia androso teny fampisaina zany hoe mahafinaritra zany lasa mivadika zany izy amin'izao hoe tsy fahita tao anatin'ny mpolo taona hoe mahafinaritra aloha zay vao mahasoa. Mankasitraka. Mankasitraka anao. Ary tena izay mihitsy le izy. Raha toka nananteny ianao zany hoe vahoaka malagasy manana ny fiandrianany tanteraka, mahaleo tena ara-tsakafo ary manana tahirim-bola isaky ny farany volana, manana ihany koa atao hoe fiahiana tanteraka ny eo amin'ny fiainana. Zany hoe mandeha amin'ny 12 mitatao vovonana tsy misy manendaka na dia misakelika vola mirantiranty ara. Dia tsy misy anefa izay nitoejavatra rehetrarehetra zany. Sa inona ny mampainka amin'ny fanjakana dia aleo manao foto-dravitra asa. Dia idedadedahana fa tena hoe mandroso amin'ny fijerena. Misy mifakaiza mipiatsara velatsy moa zany toejavatra zany. Fa inona ny mahafirenena ny firenena dia ny vahoaka ao aminy. Kanefa ny vahoaka ao aminy ara sahozanina, marary lava, tsy ampy sakafo, ary tsy mahita fanabiazana mifanaraka aminy sy tandrifo ho an'ny tsirairay. Raisika ny antso manaraka, miarabanao. Efa tafiditra somatsara ianao. Ny tiako tenenina zany dia tanora sy mananasa. Ndao ary. Tiako tenenina dia le tanora sy mananasa. Eny ary. Dia tsy mahazo asa zao ny vehivavy amin'izao tsy lehilahy daholo ny mahazo asa amin'izao. Izay sy mahatonga an'le mahatonga an'le fijaliana amin'ny tany raha Madagascar eto. Faharoa manarakaraka an'izay ny resaka momba ny rano sy ny jiro. Atao kory fa dia fiaretana eretana zany satria efa io ny fitondran'ireo président dia miaritretsy. Dia ny fahatelo ny momba ny teleferika. Fa raha tsy manam-bola dia aleo mandeha tongotra. Zay ny advocate zay. Dia momba ny fiainana sarotra, ny vidin'ny menaka, ny vidin'ny vary. Efa tsy hita izay atao e. Zay zany no mahatonga ny abiaby. Dia efa samia Andriamanitra ny mahalala ny zavatra rehetra. Ankinina mitompo, zay ihany. Zaho fa tain'i Jesosy nareo amin'ny radio ao. Mankasitraka isika menakavy ao anatin'izany. Ady firariantsoa tena ilainy zany ao anatin'izao fotoana izao. Raha tsika ny antso manaraka, miarabanao. Efa tafiditra somatsara ianao. Raha mahenao ny resaresakinareo mandinika sy mieritseritra dia tena mahonena mihitsy ilay toe-tsaina. Ahoana ho iavako? Raha ny hevitrareo ao zao no raisina
dia keny vahoaka valopolo isan-jato eto Madagasikara nareo fa rehefa atao nefa ny safidim-bahoaka sy tasabolô 0 dia ahoana zany mba fieritseretinareo itelefirika indray dia Abdala zany dia vahoaka salazainareo koa hoe nitaterina tany an-trany mialan'ny efatra maraina ilahatra hitangina telefirika tena Abdala ketsina be re vahoakanao amin'ny fieritseretinareo hoe nitaterina koa reo hoe fa io hoe ilahatra amin'ny efatra maraina hitangina telefirika sady mbola andoha vola fa tsy gratis mba mieritsereta ihany le tsy fitiavana ataovy any am-paosy fa za dia rangaranga loatra ho hitan'ny olona fa mahamenatra ary milainga ary ny kotokananaka misaotra anao ihany koa ny amin'izay faneho-kevitra izay ny hevitra samy mirara amin'ny terabary ka samy mamoky ny azy ao anatin'izay ary samy manana ny heviny sika olom-pirenena fa zao anefa ny zava-misy tao anatin'izay faran'ny herinandro izay misy ny tsika tsy miteny tsy misy pirofo a fa ndao jereo anaty tambazotra tserasera rehetra ao fa misy mihitsy ilay makasary dia jereo ane misy olona anankiray ary zay aloha ilay tena hoe tombontsoan'ity resaka hoe teknôlôjia ity samy efa manana finday daholo ny rehetra dia samy makasary maka video fa misy tarehan'olona ao ilay mpakasary ihany no mitolotolo tena misoratena atao voatango eny ambon'ilay teleferika fa ny rehetra samy miondrika aza hodiana tsy hita ireo fa inona zany ny hevitra ireo olona miondrika ireo tsy teo alaina sary le mandeha teleferika inona ny hevitra ireo zany hoe ireo olona ireo zany dia mieritreritra ihany koa fa rehefa samy andotrosa ihany na zazao na i Marghe na i Andry na ianao piaino io dia milaza aminao a fa na hitaingina ianao na tsy hitaingina mandotrosa ianao tsy afa miala amin'io isika vahoaka malagasy fa efa nampitondray ny fitondram-panjakana trosa isika mianakavy dia eo zany anjarany tsirairay mieritreritra makany amin'ny amborosy ny aparaatoka manao hoe inona no atao tsika tsy ho amin'ny fanakianana be fahatany ilaina ny teleferika tsy fotoana tsony izao hoe arodany any satria nisy volana aloha tao ary io rehefa indray mandeha io efa tanteraka ny fifanarahana notrosaina nyreny vola tsy maintsy averina io fa ny tsy famerenantsika an'io dia mbola loza miantona ho amin'ny Madagasikara ihany koa anefa raha ny olona tanterina tao anatin'izy io tsy hoe notanterina nalaina tany anaty lavatrano fa nandovola satria zava-baovao tsy nisy teto Madagasikara fa izany zavatra rehetrarehetra eo ma tsy nilaina ny hoe fahaizana mandanjalanja inona aloha ny maika ary inona no mahatery ny vahoaka malagasy dia na izana ianao samy mividy kapoakambary ariary 500 na izana ianao mbola milahatra rano mitady rano tsy misitraka rano fisotro madio na izana ianao mandeha amin'ny valora sasany eny ataminmenakely na eny amin'ny couloir de la mort samy tandonomindosa zany rehetrarehetra zany lahara-pahamihana ho an'ny vahoaka malagasy inona ny lasa aloha teleferika dia angamba tsy izany omaly fa isika rehetra trafokena ome mahery anao mieritreritra hoe lahara-pahamihana ho an'ny mpitondra ve le fiainantsika amin'izao fotoan'izao raha isika ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra somatsara ianao miarabanareo afatia mivoavoatany fahaolany any nzahatsatiako tenena mahakasika ny ranga teo a hoe hifamalina miresaka fa tokony maheritreritra fa aza manao forosainana ohatran'izany le izy akory tsy le hoe izay kory tsy makahala le resaka hoe teleferika na le hoe le olona tsy any ny akalainay fa le izy hoe tena priorité ve le zavatra fa savy hoe rendarenda fotsiny zay tsy makahala zay tetaingina mahazo mitaingina e tsisy olana aminay zany ahotrana manokana aloha tsy ilaiko hoe satria tsinona ny tsy ilako azy a ny fiainako mbola tsy arako ny tokony ho izy ny fiainako dia tsy ilaiko le izy fa re ny olona nitaingina re ve zany ny fiaina ve zany rehefa tonga ny an-trano izy dia mihinan-kanina ve izy ny olona nitaingina ve zany rehefa tonga ny an-trano mirehitra ny jirony mahazo rano ve izy dia eritreretana izay fa tsy hoe akory hoe zay akory makahala be fahatany na manohitra be fahatany fa eritreretana ny zavatra tenenina zay ny voalohany faharoa mahakasika an'Ambomalaza ny tiako lazay mahakasika an'Ambomalaza dia eto a
tsy mametiny anareo tompona fahoriana akory fa aza malaiko vidiny olona vola toko fahoriana zay miantra taminareo fa raha ohatra zay a mieritseritsy ny mpitondra fanjakana nge de zao hoe ny alalan'le olona anankiroa de ren'le mpikarakara an'le fety sy le tompon'le fety ao anatin'io raha io matoa izy nampiseho anareo an'ilay hoe nanao fiekekeloka le olona ny anala zay ny tena nanala reo ny tena hevitra ka aza manaiky nareo hoe ovidiny olona vola tsy vitan'ny 10 millions d'ariary ange ny fiainan'ny zanakareo maty ka aza vahoaka malagasy ny ray fo taminareo a tamin'ireny zavatra nisy reny ka azo afitahana ny vahoaka malagasy misetra. Mankasitraka anao ny amin'izay fanehoan-kevitra ao izay ary tao anatin'ireny moa zany tena zavatra misy miendrika mpanajana ary mbola tsy mitsahatra mitondra ny teny fampiononana indrindra ho an'ny fianakaviana ny ankohonan'ny ben'ny tanànan'ny talatany volonondry ihany koa izay namony ainy tao anatin'ny faran'ny herinandro iny izay tena hoe mafaitra verolomanga Madagascar satria napetraka ho ray aman-dreny foana ireny natoinona firea-kevitra tsy mitovy mbola ho avy moa fotoana ifongarany hoe inona marina ny tena tao ambadika izay fa mbola baraingo be hatrany aloha hatramin'izao tsika miteny izao mahakasika an'izay amin'izao ihany koa raha miresaka ny atao hoe zava-misy tsika ny amin'ny teleferika hoa izay resantsika ombenombeny teo aloha tsy miakatra le retsy raha toa ka fahorim-bahoaka no tazanina sy fanasoketana sy ny atao hoe pototra vaindralatsim-ba marary eny ambony raha ny zavatra misy mba halaivinareo saretsainy ho anareo mpiara-dalana amin'ny fitondrana fotsiny tia teny ty averina aleo averina foana le izy ny hoe ny poziko mijery ny fahorian'ny vahoaka malagasy raha nareo ary nasaina manazavan'izay teny zay fakafakao dia tsika irao inona no ambaranareo inona no lazainareo mahakasika an'izany nanareo arania zany miaiky ary tao alohan'iny mbola misy an'ilay vidéo miteny aleo asiana sarina bildinina fa soa tsy faly président mbola nisy an'izay tao anatin'iny oronan-tsary iny dia inona ny tianareo ambara ao anatin'izany apetraka foana ho any hoe tsy malay mpandrosoana fa mila lahara-pahamehana ny vahoaka malagasy ao anatin'izany raha miresaka an'ireny trangana mbo malaza reny ohatra isika hatramin'izay anie ny zavatra tena mampalahelo hoe io moa volana tolotra ao anareo iny fodramaso folo tapitrisa fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany mba eritrereto ihany hoe tamin'ny fotoana nakarary an'ireny zanantsika reny ny dradradradrana sy nangatahana ny hoe hitetiavo ny fomba rehetra na amohana an'ireo olo ireo any ivelany ara hitsabo teny fa tsisy netsika ny fanjakana taizany fanjakana tamin'ireny fotoan'ireny inona ny nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ireny fotoan'ireny tao anatin'ny ranomasonareo ny dradradradra ny toloko nandoalika tamin'ny tany taizany fitondram-panjakana nanao inona ny fitondram-panjakana monina isy ranomaso latsaka na dia iray ara tamin'ny fitondram-panjakana ve fa ankehitriny rehefa tena mahavahivainona raha tonga amin'ny teny tanora mamaingenina tena ampiatsoina ireto fianakaviany reto izay tsy mahametsiny anareo mihitsy akory fa hoe rariny anareo raha nampiatsoina fa ny zavatra anankiray tena nalasa ny saina tao anatiny dia ny hoe nambara taminay ny tsy ambaratelo-ny fitiliana inona le tsy ambaratelo aza donina fa mbola miapiaia dia misy an'ireo tranga hafa ny botulisme tamin'ireo faritra hafa teto Madagasikara maninona ny tsy niresahana ny tany kongo izay tsy nirarahiana koa président maninona ny tsy niresahana zany zavatra rehetrarehetra zany mampametra-panontaniana daholo ary eo mampalahelo hoe président an'izafy zany le resahana eto somary sahirakirana kely nareo amin'ny fidinina no ny totoafo amin'ny antso-taroby samihafa izay matanjaka ao anatin'ny réseau ihany no tafiditra 7 minitra sisany ananantsika raha nyresaka n'izay tontolo izay sika eto Madagasikara ny tsy fandripahalemana etsy akilany ihany koa ny zava-misy iainana ny fiainana andavanandro tena mampametra-panontaniana hoe mbola mametraka hoe mbola ho avy ve ny anjara masoandro ho an'ny vahoaka malagasy
Asary raha ny antso manaraka miaraba anao efa tafiditra somatsara ianao eto le téléphérique ihany ndao io hoe foto-drafitrasa dia hoe ratsy daholo akory fa matoy izany napetraka ny fitondram-panjakana mba ilaina ihany raha anao ohatra fotsiny hoe raha ialoha sorany ianao ohatra ka maika ka andeha taxi moto tsy mahamenatra ny zalahy mihitsy miteny hoe 3 alina rary eo asora mandra-patongany koron-drano dia nefa ianao raha mandeha téléphérique vitana 3 arivo ariary dia izay na hoe tsy manohatra dia tany fotsiny fa mba jerena ihany mba inona ny lafo tsara dia inona ny lafo ratsiny zay zany izy mba hoe ilaina zany izy mba tsy nasetraka fa tsy atao hoe tsy tiako fotsiny hoe dia hoe aza-piasaina na ohatr' izany aza-pitaingina fa rehefa tena maika ianao mahavonjy tena mahavonjy fa tsy any dia izay nataoko hoe manahira anao atsika malagasy le niteneko voalohany teo izy le raha mbo malazo dia efa manampy indray le fanjakana mba efa mijery any ihany dia inona indray raha zany ny fotoamana lakolisy amin'le izy dia tsy hita ihany jery le fanjakana bedy tsy mijery izy bedy dia tsy hita zany inona zany no atao atsika vahoaka malagasy zay efa manahirany mankasitraka anao mankasitraka anao anatin'izay hevitray ny mpandeha lava volo kely ka mahay mahazo tsiny tsy mahay mahazo tsiny inona no atao elana amin'tsiny ny ataony tena ihany ny elana amin'izany tsiny izany manova ny marina manova ny itsiny dia diavo ny fahamarinana zany rehetrarehetra zany ny elana ao anatin'ny tsiny raha miresaktsika téléphérique misy tombony tokoa raha eo amin'ny hafangana-pandeha fa saingy izao masehaka an'izay ve ny arikarenany Madagasikara raha izao aloha ny azo atao zany dia manatsara ny arkarena eto Madagasikara voalohany indrindra mba manana orinasa sika eto Madagasikara atsika madidio tsy tambarana amin'ny rakoto tsy tambarana amin'ny firenendehibe hafa any araka ny tenin'ny filoham-pirenena hoe tsy ilaina fa matsim-bola rehefa mahaleo teny Madagasikara ka mampindram-bola indray fa tsy misambotra tsy mitrosa fa mampitrosa dia milaza aminao fa tsy olana ny fisian'ny foto-drafitrasa tahaka ireny tsy olana fa izao na tiana na tsy tiana tsy maintsy mandeha isika amin'ny téléphérique ny antony tsy maintsy ho aloha ny trosa ka iza zany ny anaiko faty antoka sady efa tsy mitaingina ianao mbola andotrosa amin'ny alalan'ny hetra dia zareo isika malagasy eny ny fesina ho ahy ary rehefa mandeha ny fotoana rehefa hita fa tsy ho voaloha io laza aminao fa hiakatra daholo ty zavatra rehetrarehetra ty miakatra ny tsara-pianarana hatramin'ny vidin'ny fitaovan'ny mpianatra apiditra mpianatra moa zay dia izao ny malaza dia hiakatra io iza no mividiny fitondram-panjakana ny vidiny kitapon-janaka ao fitondram-panjakana ve no hividiny ny loka sy ny vary arotsaka ao anaty vilany ianao ihany fa tsy maintsy mividy ianao amin'izay vidiny eny etsena raha 2 arivo na 3 arivo na 5 arivo ny kapoaka ny vary tsy maintsy mitady izao tsy maintsy mividy ianao na tianao na tsy tianao na mpanohatra ianao na mpanohana amin'ny fitondrana fa ny alanenina indrindra ny tsara sy ny mety dia ny fampiresahana dia ny hoe manaiky ve anareo hitady ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy ekena hoe mitady zavatra tsara ivelany ny vahoaka malagasy fa azadonina ihany koa fa misy koa ange ny atao hoe madio ivelan'ny sahala amin'ny fasana fa ny eo anatiny eo boboka silao ary zay hoe araviry sahala amin'ny fasam-bao tentsika malagasy zay aza sodoka ny zavatra mamiratra ivelany fa ndao aloha ny eo anatiny no jerena fa za mino marimarina fa raha tonga reto fitondram-panjakana reto filoham-panjakana 7 mono tsy tonga tsy fantatra mazava na aony nandefa solotena tsy fantatra hoe inona ny tena antony ho an'ny sasany fomba jereo ny fa mba hoetikely fotsiny ia miakatra ty amin'ny ville ireo dia aza sina an'le koioio fa aleo anaraka amin'ny fitoanan'ny fifamoivozana dia ho hitanareo tsara ny azo anareo anatin'izay hitanareo ny tsaran'ny olona anareo hoe miaingo ambony tsikoko vahoaka malagasy ankehitriny zay anele izy raha isika ny antso manaraka miarabanao lasa ianao nefa ny efa nindaisiko le antso
miaingo ambony tsikoko ane isika raha tsy fantatsika. Miarabanao tompoko. Efa tafiditra soamatsara ianao. Allô? Efa tafiditra soamatsara afaka miteny avy hatrany. Allô? Salama tompoko. Maheno tsara. Le tsika vahoaka malagasy moa zany dia faly fitondrana fotsiny. Ndao hoe teny hevitrao. Faly manakena ny fitondrana fa mety ny ataony natoa misy ny zavatra ohatran'ireny ngeza betaka an'ireny. Ia. Hitanao rehefa miantso ianao avy hatrany tonga dia miresa aza miain'ny tamberim-peo anao azo antoka 100 tsy tahaka ny fampandrosoana ny Madagasikara akory fa rehefa vao antso ianao rehefa vao ray ny antsonao dia fa tonga ianao izay miaraba ny namana manaraka. Efa tafiditra soamatsara ianao. Ia, miarabanareo. Na ndray nefitra rangaha le ozany hoe mbola isy andro mamiratra ihany avy eo amin'ny Malagasy. Dia nefitra dia rehefa miverina amin'Andriamanitra amin'ny Malagasy dia mamiratra ny androny. Mila mibebaka amin'ny Malagasy. Za dia miteny leona fandehana fa hatramin'ny ny fivarotan'ny Malagasy anty toaka parak'izaty tena tsy nandrosotsony ny Malagasy fa miverina ny emitra. Io mboly satroka fa miliardera amin'ireo zavatra io ihany na miliardera ny mboly satroka. Fa ny Malagasy toko dia adimiany amin'ny hôpitaly daholo na ankamaroany. Raha makany amin'ny hôpitaly ianao zao raha resaka marary ny aretiny io tsy misy tsy misy sambaratsony ihany. Amin'ny urgence ihany ianao ndraisina dia asanao 48 heures farafaelana dia mody na maty ianao izay. Fa ihany ny hevitro dia aleony Malagasy toko hiala eto amin'ity Babilôna mpanandevy ity hiala amin'ireo faraksin'ireo ny Malagasy miverina amin'Andriamanitra mibebaka ity ny taona fanarotana zany dia afaka tsika rehefa afaka tsika mandroso azy ny firenena fa maty ara-panahy mihitsy fa hitako an'ity Madagasikara ity. Saotra indrindra tompoko.